Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany ny an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7 izay tsy misy tokony hibebahany. Luka 5:17 andininy 7. Mibebaka ary mitombo avy eo. Izay ny lohahevitra iarahantsika mandinika ao anatin'ny ray volana. Iarahantsika mamakafaka isa-maraina. Androany dia hoe fantany ny ondriny. Ny Tompo Kristy dia miantso antsika tsirairay avy. Miantso nisam-pianakaviana, miantso ny raim-pianakaviana mba ho isan'ireo mpiandry ny ondriny. Ao amin'izany fiandrasana ny ondriny izany no iriny indrindra ananantsika toe-tsaina izay mitovy amin'ny azy. Toe-tsaina izay ahafahantsika manana ihany koa ny fahafahana mamantatra ireo ondrintsika. Izany hoe ny zanantsika na koa ireo olona iandraketantsika eo amin'ny sahan'asa izay misy antsika, na mpampianatra isika izany, na koa isika mpitantana orinasa, na ihany koa mpitandrina araka ny tenin'Andriamanitra. Mazava ho azy fa eo amin'izay fitandremana izay dia antsoin'ny Tompo isika mba handeha amin'ny toromarika izay nomeny. Ao amin'ny Luka 5:17 izay novakiantsika teo dia mitantara ny amin'ny tantaran'ny ondry izay very. Ary dia vonona ilay tompon'ny ondry namela sy nanidiny 7 tao anatin'ny vala, ary dia lasa na dia teo aza ny ady sarotry ny aizina, na dia teo aza ny ady sarotry ny toetrandro ratsy, na dia teo ara ny lalana ratsy izay tsy maintsy nalehany vakivakiana satria maizina ny andro, mba hitady ilay ondry very anankiray. Havana, rehefa hitan'ilay ondry dia nisy fifaliana tao aminy. Fifaliana izay tsy netiny akory nanomezan-tsiny ilay ondry very, na nanamezany azy fandrahonana na koa teny maharary, fa ny an'ny nataony dia nandray ilay ondry ary niantsoroka azy ka nitondra azy ho any amin'ilay toerana azo antoka ilay misy namany maro. Havana, fantany ny ondriny ary ianao dia anisan'izany. Dia eto ny fanambarana izay tokony ho iraisintsika tsirairay avy. Rehefa tonga n'ilay ondry dia nisy fifaliana tao aminy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, misy fifaliana toy izany ihany koa eo amin'ny lanitra manontolo. Rehefa misy ondry iray izay tafaverinao, tafaveriko, tafaverintsika ho eo amin'Andriamanitra. Angatahan'Andriamanitra izaho sy ianao. Angatahan'Andriamanitra isika tsirairay avy mba hanatanteraka izay dingana izay, mba hahatonga azy ireny hiverina eo amin'ilay Andriamanitra. Rehefa mibebaka izy dia hitombo avy eo. Fantany ianao, fantany izy ireny, koa mba ho fantatrao ny ondrinao. Ny Tompo hitahanao. Ny andronao androany anie dia mba ho andro ho tahian'Andriamanitra manokana. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitro no ny amin'ny teninao. Teny mampafantatra anay ny fahafantarana ho anay. Ary tsy misy aminay miafina aminao. Ny momba anay, ny fiaiko avinay, eny ny ratsy mety vitanay koa aza dia niharihary taminao. Kanefa noho ny fitiavanao dia tonga ianao mba hakanay eny amin'ireny toerana nisy anay tsirairay avy ireny. Amerina anay ao ambaranao. Niantso anay koa ianao ho isan'ny mpiandry amin'ny maray aman-dreny, amin'ny mampanabe, amin'ny matompona orinasa anay tsirairay avy. Itaonareo andraketanay hitady ny tavanao. Ho ampio izahay hatateraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.